Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 12 Jolay 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny sabotsy 12 Jolay 2024 amin'ny 9 ora maraina. Mafy ny fitsokan'ny rivotra ka mety hahatratra 520 km isan'ora izany ny eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava ary ny eo anelanelan'ny Tanjona Bobahomby sy Vohimara manomboka ny 10 Jolay tolakandro hatramin'ny sabotsy 12 Jolay ny eo anelanelan'ny Tanjona Bobahomby sy Vohimara manomboka ny 11 Jolay ka hatramin'ny sabotsy 12 Jolay kosa ny eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava. Mandefa fampitandremana miloko mena amin'ny hamafan'ny rivotra ny Tanjona Bobahomby hatramin'ny Vohimara miloko mavo Mahajanga hatrany Analalava. Tombanana mboly toetra any amin'ny morontsiraka Atsinanana sy Atsimo Atsinanana nosy ny alondrano avy Atsinanana. Tombanana horofaingidimy hatramin'ny telofaingidimy metatra ny havon'ny onja ny eo anelanelan'ny Vohimara sy Taolagnaro. Anio alakamisy 10 Jolay ny eo anelanelan'ny Taolagnaro sy Maroantsetra manomboka rahampitso 12 Jolay vao maraina kosa ny eo anelanelan'ny Maroantsetra sy Vohimara. Mandefa fampitandremana miloko mena amin'ny havin'ny alondrano Taolagnaro hatrany Maroantsetra miloko mavo kosa Maroantsetra hatrany Vohimara. Entanany rehetra anaraka tsy tapaka ny toromarika atolotry ny tompona andraikitra eny ifotony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana ny Tanjona Bobahomby hatrany amin'ny Tanjona Angotsy anorana Miatoato ho avy Atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora. Hahatratra 510 km isan'ora indraindray any amin'ny tapany avaratra. Aherin'ny ranomasina havon'ny onja 3 hatramin'ny 3,5 metatra isan'andrano avy Atsimo Atsinanana. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro anorana Miatoato ho avy Atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina havon'ny onja 2,5 hatramin'ny 3 metatra hahatratra 3,5 metatra indraindray noho ny alondrano avy Atsimo Atsinanana. Mahanoro hatrany Taolagnaro anorana malefaka Miatoato ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Hahatratra 540 km isan'ora ny manakaiky ny Taolagnaro. Aherin'ny ranomasina havon'ny onja 3 hatramin'ny 3,5 metatra hiena miandalana ho 2,5 metatra izany any amin'ny farany Ivempitona isan'andrano avy Atsinanana. Taolagnaro hatrany amin'ny Tanjona Vohimena andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Hahatratra 540 km isan'ora indraindray ny any amin'ny tapany atsimo. Aherin'ny ranomasina havon'ny onja 2,5 hatramin'ny 3 metatra isan'andrano avy Atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana Tanjona Vohimena hatrany amin'ny Tanjona Ankabo andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy Atsimo na Atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora. Ho avy Atsinanana kosa ny any amin'ny farany Ivempitona ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina havon'ny onja 2,5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny Tanjona Vilanandro tombanana isy orana tandrifin-drahona ny Voamaraina morontsiraka Melaky. Ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Ho avy andrefana kosa izany ny alina ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Adiny mpanonja na anonjaben'ny ranomasina havon'ny onja 1 hatramin'ny 2,5 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava andrahoana vitsy ho avy Atsimo na Atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora. Hahatratra 510 km isan'ora indraindray ny eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava ny maraina. Adiny mpanonja ranomasina havon'ny onja 4,5 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny Tanjona Bobahomby andrahoana vitsy ho avy Atsimo Atsinanana ny rivotra rehefa manakaiky ny Analalava sy ny Tanjona Bobahomby ka ho 40 hatramin'ny 510 km isan'ora. Io vaovao kosa ny anakafa ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina havon'ny onja 4,5 hatramin'ny 2 metatra.